Amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo no irabako anareo rehetra zay manaraka ary koa miaino fandarana azo antoka fa navoto amin'i Kristy na aiza misy nareo. Dia ny fanambarana ny ten'Andriamanitra izay ndraiky etako ny mpitandra sofiny rindram-boaronina. Ary matoky aho fa nareo zay nanaraka hatramin'izay dia lina ary mbola hanohy ny fanarahana izany mba azontsika famonjena araka ny tenin' Jesosy hoe fa toy izao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao no meno ny zanany lahy tokony mba tsy very mino azy fahanina fiaina mandrakizay fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloko zao tontolo izao fa mba hamonjena zao tontolo izao. Satria ny tenin'Andriamanitra no dinizy sy azavaina dia hivavaka antsika. Saotranao zay Andriamanitra ny famindram-ponao fa ny fahasavanao dia tanteraka zao fotoana izao ka dia matoky sy manan-tena ny andro sy nafonao zay misaina fa indreny ty fa mpanofotsy mahasoa ty ary koa metraka ty any amin'ny vavako. Ho anao ny dera saotra ary voninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy Tompo ary koa hitondra ny hafatra any amin'ny olona tsy lay avy nanokatra amin'ny fony ampanasiny sainy. Tsy amin'ny anaran'i Jesosy ihany no nandratra zao vavako zao fa amin'ny finoana ny rahany koa zay entiny eo amin'ny tanana entiny eo anatrehanao amin'ny tanagna dia ny rahany zay antoka ny famelany keliko sy fanamarinanay ary koa antoka ny fiarovana sy fandresinanay. Eny amin'ny anaran'i Jesosy no nanaovana zavavako zany. Amen. Alleluia. Ifandinitsika tetony amin'ny hoe iza no mandray ny fanamasina. Azao ndray tsika dia andinika ny amin'ny hoe ny lohaorana sy ny faraorana. Ny orana moa na ny rano dia noarin'ny Jesosy amin'ny fanamasina io. Raha mivakitsika ny tany amin'ny Jaona. Jaona toko fahafito ka ny andininy 7:30 misy teny toy izao. Jaona toko fito andininy 7:30 ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe zay mino aho dia isony rano velo hiboboky ao an-kibony araka ny voalaza ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa ho raisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Raha miresaka rano na ranonorana tena matetika dia manambara ny amin'ny fanamasina zany. Ka zao ny lohateny zay tantera atao ankehitriny dia ny lohaorana sy ny faraorana. Any amin'ny tenin'Andriamanitra Jeremia toko 5 dia misy teny toa zao. Jeremia toko 5 andininy 4:20 ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe ary tsy nao anakampoakoroko hoe aoko isika hatahotra any ave Andriamanitsika zay mandatsaka ranonorana dia ny ranonorana sy ny faraorana amin'ny fotoany dia ny lohaorana sy ny faraorana amin'ny fotoany avy ary ireo herinandro voatendriny ho amin'ny fararano dia tandremany ho antsika. Eto dia misy milaza hoe iavy Andriamanitsika zay mandatsaka ranonorana dia ny lohaorana sy ny faraorana amin'ny fotoany avy. Ary ina moa no tena ambara amin'izany lohaorana sy ny faraorana zay ambara eto zany satria tokony fantarantsika mihitsy le izy satria maro ny tena tsy mahalala an'izany zavatra zany. Raha vakitsika no amin'ny Asa Apôstôly toko 2 tamin'ny filatsahan'ny fanamasina zao voalaza andininy 1 ka hatramin'ny 4. Asa Apôstôly toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ano ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra anisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka
nanienika le trano ny angonany ary nisy lela maro mitarenafo niseho taminy zay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy fiain'ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenenany fanahy masina azy. Tamin'ny andro Pentecosta taorianany nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, izany hoe 50 andro taorianany nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, dia nirotsaka ny fanahy masina. Ary ny tena antony zany raha vakitsika ny 3:telopolo, asa apôstôly toko 2:3:telopolo misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary rehefa nasandratsy ny tanan-kavan'Andriamanitra izy, Jesosy Kristy nasandratr'Andriamanitra amin'ny tanan-kavanany, ary nandrainy tamin'ny ray ny fanahy masina zay nokasainy dia efa nampilatsaka zao hitareo sirenareo zao. Nasandra amin'ny toerana mampisorona biazy Jesosy tamin'ny andro Pentecosta, dia nandray ny fanahy masina dia nandrotsaka zany tamin'ny andro Pentecosta ho an'ny olona zay mino rehetra dia na tamin'ireo apôstôly sy ny mpianatra sy efa nino. Dia miteny tamin'ny fiteny maro samihafa reo, io moa le ataon'ny olona hoe teny tsy fantatra, teny maro samihafa. Ary mazava tsara le fanambarana fa nandray ny fanahy masina izy io, ary raha vakitsika izany fanambarana zany dia tena zava-dehibe ho an'ny olona zay mino, satria ny fanahy masina dia nomena ho an'ny zanak'Andriamanitra araky ny teny'Andriamanitra amin'ny Galatiana toko 4:5 hoe fa satria zanaky ianareo dia ny raha Andriamanitra ampontsika amin'ny fanahiny zana miantso hoe abaray io. Tena zavatra lehibe mihitsy zany zany fanambarana zany. Ary raha vakitsika koa ny asa apôstôly toko 2:9-10 ka hatramin'ny 12 dia misy teny toy zao. Asa apôstôly toko 2:9-10 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao le nampilazaina any Josia mpaminany hoe, nampilazaina ny Joela mpaminany hoe, satria nisy olona tamin'ireo olona te mamy divay mamy reo. Dia n'apôstôly Paul Petera moa nanazava sy apôstôly fa tsy mamy divay mamy reo. Dia zay zany natonga ny teny eto hoe fa izao no nampilazaina any Joela mpaminany hoe, ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo ka aminany, ary ny zatovinareo hahita fahitana, ary lahy antitrareo hanonofy, ary ny mpanompoka na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany ka dia haminany izy. Nisy faminaninany amin'ny latsaha amin'ny fanahy masina eran'izao tontolo zao. Ary tamin'ny andro Pentecosta no latsatsaka araky ny teny eto hoe amin'ny nofo rehetra, ary amin'ny andro farany no hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, zany hoe eran'izao tontolo zao. Saingy zao zay olona mino zay tonga zanak'Andriamanitra ihany mandray ny fanahy masina araky ny teny Andriamanitra amin'ny Galatiana toko 4 ary 9 ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe ary satria zanaky ianareo dia nirahan'Andriamanitra ho ao am-pontsika ny fanahiny zanany miantso hoe abaray io. Hitantsika amin'izany fo zao zay olona tonga zanak'Andriamanitra mandray ny fanahy masina tsy nangataka reo apôstôly nareo mpianatra tamin'ny andro Pentecosta, fa rehefa mivory mivavaka zareo io andro io zay natao hoe Pentecosta no voatendran'Andriamanitra hanomezana ny fanahy masina. Tena zava-dehibe zany zavatra zany. Zay zany natonga an'le teny teo Jesosy hoe zay mino ahy dia isondrano vera iboboky ao an-kibony araky ny voalaza ny sotra masina, ary ny fanahy azy le foraisiny mino azy no nilazainy tamin'izany. Nampanantenan'io koa Jesosy eo amin'ny asa apôstôly toko 1 alohan'ny akarany ho any an-danitra
Asan'apôstôly toko voalohany andiny efatra sy ny dimy. Asan'apôstôly toko voalohany andiny efatra sy ny dimy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: raha niara-niangona teo aminy Jesosy de namepetra azy tsy hiala any Jerosalema fa hiandro ny teny fikatran'ny ray zay efa renareo tamiko ho izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Eto zany de teny tamin'ny mpiana mihitsy Jesosy le olona mihitsy aza mialala atao Jerosalema mihitsy. Mandra-panafinina roa amin'ny hery araky ny teny fikatran'ny ray. Eto misy teny diny efatra eto: raha niara-niangona teo amin'ny Jesosy de namepetra azy tsy hiala any Jerosalema fa hiandro ny teny fikatran'ny ray. Ina le teny fikatran'ny ray? Lioka toko faefatra amby roapolo. Lioka toko faefatra amby roapolo ary andiny sivy amby efapolo ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: Lioka efatra amby roapolo andiny sivy amby efapolo: ary indro zaho mampitondra ny teny fikatran'ny raiko ho anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafina anareo amin'ny kery avy any amin'ny avo. Ary io le nambaran'i Jesosy ary amin'ny Jaona Asan'apôstôly toko voalohany. Ary zay ny zavatra nambarany hoe aza mialaala eto ta Jerosalema mihitsy, mandra-panafinareo miasa araky panafinareo amin'ny kery avy any any avo teny fikatran'ny ray io. Ary amin'ny Asan'apôstôly toko voalohany any dininy fahavalo, Asan'apôstôly toko voalohany dininy fahavalo de misy fanambarany toy zao amin'ny anaran'i Jesosy: fa hahazo hery ianareo amin'ny filatsahan'ny fanamasina aminareo, ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ny fanamasina zay omenan'izay olona mino zany no atonga an'le olo ho vavolombelon'i Jesosy, azo hery izy ka lasa vavolombelon'i Jesosy manomboka ao Jerosalema ka hatramin'ny eran'izao tontolo zao. Zava-dehibe misy ho an'izay mino zany, tokony atoko tsara fa hoe rehefa tonga zanak'Andriamanitra aho de azo antoka fa tsy maintsy mandray ny fanamasina aho. Fampanantenana ny milazain'i Jesosy moa amin'ny Joela. Joela toko faharoa. Joela toko faharoa ny andininy telo amby roapolo. Joela toko faharoa andininy telo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ianareo ry zanaky jiona miravoravo sy mifalia amin'ny ave Andriamanitrareo, fa hanome anareo ny lohaorana olona izy de andatsaka ranonorona mivatravatra ho anareo. Eny ny lohaorana sy ny faraorana aloha. Misy zany ny lohaorana sy ny faraorana. Raha amin'ny fiainantsika andavanandro misy ny lohaorana zay manomboka mandena ny tany de mamoty ny tany, ary ny faraorana no manamasaka ny zavamaniry, ny voan'ny zavamaniry. Ary zay zany natonga nyty teny eto ty hoe andatsaka ny lohaorana faraorana amin'ny tany aho. Ary Andriamanitra nampanantenan'izay. Ary ahoana moa zany hoe lohaorana sy faraorana izany? De ho jerentsika ny ten'Andriamanitra ihany milaza an'izy io, satria tena zava-dehibe tokoa ho an'ny olona mino ny fanambarana an'io hoe lohaorana sy faraorana. Ho jerentsika ny Hosea toko fahaenina. Hosea toko fahaenina ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hosea toko fahaenina andininy fahatelo: de aoka hahalala, eny aoka hiezaka hahalala ny ave isika, matokotony maraina ny fiposany, fo avy amintsika tony ny ranonorana mivatravatra izy sy tony ny faraorana zay mahavotsy ny tany. Etsika de miteny hoe matokoto ny fiposany maraina ny fahatongavan'Andriamanitra
ho avy amintsika tony ranonorana mivatravatra izy sy tony farahorona zay mahavotony tany fa tsara zany fa ny fihevian'Andriamanitra amin'ny olona amin'ny lala mifanamasina de sahala amin'ny orana mivatravatra ary ho avy amin'ny lalan'ny lohaorana sy ny farahorana. Maro moa tsy de malala an'izay loatra hoe ahoana moa zany lohaorana farahorana Jesosy fanampanan-tena ary izy aza nylaza mihitsy fa nandresantsika hoe izy ny mandray mifanamasina araky ny hitantsika tany amin'ny Jaona 4:12. Zao ny hitantsika tao amin'ny Jaona 4:12 mianaran' Jesosy tompony andininy fa 9:20. Zao ny 4:9 amin'ny anaran' Jesosy ny hoe fa ny mpananatra dia ny fanamasina zay kirano ny ray amin'ny anarako izy no ampianatry nareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro nareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Ny fanamasina io zay natao hoe ranonorana vatravatra ny filaza soratra masina azy de zao ampianatra ny olona ny soratra masina rehetra ny fahamarinana rehetra ary ampatsiaro ny zavatra zay nolazainy Jesosy taminy. Ary voalaza ery amin'ny andininy 10:20 ka hatramin'ny 7:20 azy amin'ny Jaona 4:12. Jaona 4:12 andininy 10:20 ka hatramin'ny 7:20 sy 7:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy raha ty ahy nareo de hitandrina ny didiko ary zaho angataka amin'ray ary izy anome anareo mpananitra hafa mba ho aminareo mandrakizay. De ny fanahin'ny fahamarinana zany hoe fanahin'i Jesosy satria ny Jesosy ny fahamarinana zay tsy azony zao tontolo zao ho raisiny satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ny fanamasa de omena ao amin'ny olona miny ary izy moa ifanamasiny io araky ny teny Jesosy amin'ny 9:20 sy ny 20 sy ny 5:20 de misy teny toy zao Jaona 4:20 andininy 5:20 tsy amela nareo ho kamboty aho hankaty aminareo aho. Vetivety foana de tsy ahita intsony zao tontolo zao fa ianareo no ahita satria velona aho de velona koa ianareo. Manambaran'i Jesosy tonga ao amin'ny olona ny fanamasina. Fanamasina ty fa Jesosy araky ny teny Jesosy hoe araky ny teny sotra masina hoe vohomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny fijaliana aho ary tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ary rahantsika ihany ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 4:20. De misy fanambarana ao amin'ny Isaia 4:20 ary andininy 3. Isaia 4:20 ny andininy 3 zao voalaza ny sotra masina amin'izany. Isaia 4:20 andininy 3 amin'ny anaran'i Jesosy fa andatsaka rano am'izay mangetaeta aho ary reka ho amin'ny zay tany karankaina. Eny andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitakiko ho amin'ny terakao. Jereo tsara eto fa mazava de mazava le teny. Andatsaka rano am'izay mangetaeta aho ary reka am'izay karankaina. De inona le rano? Eny andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny atao hoe rika de nataony ary ny fitakiko ho amin'ny terakao. Zava-dehibe tokoa ny fanambaran'Andriamanitra fa le rano de tena fanamasa tokoa ary nampanantena ny rano amin'ny zanak'Andriamanitra izy na ny zanak' Jesosy araky ny ten'Andriamanitra hoe satria zanaky ianareo de ny ran'Andriamanitra ompontsika amin'ny fanahiny zanany miantso hoe abareo. Zay tonga zanak'Andriamanitra ihany nefa mandray fanamasina fa tsy rehetra mivavaka rehetra akory. Azay na tonga ny ten'Andriamanitra koa amin'ny
Salagny faharoa amby fitopolo. Salagny faharoa amby fitopolo, andininy fahaenina. Salagny faharoa amby fitopolo, andininy fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: hidina tahaky ny ranonorana amin'ny sahavoajinja izy, tahaky ny ranonorana mivatsavatra amin'ny tany. Andininy fahafito, ny marina itrebona amin'ny androny, ary ho be ny fiadanana mandra-pahatsy hisy volana intsony. Tsara eto fa mazava tsara nteky hidina tahaky ny ranonorana amin'ny samavokatra Andriamanitra. Fanamasina andresana amin'io, satria Jesosy moa io fanamasina io, satria raha mamakytsika ny Tendriamanitra dia omby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana hoy ny apôstôly Paoly ao Galatia 4:20, ary tsy zato sy mivela fa Kristy mivela tanatiko. Ary zay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo, dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tia ka nanotra ny teny amonjea. Mazava tsara fa le fanamaso amin'le olona tsy izy akory fa Andriamanitra mihitsy. Raha afaka isika indray ny Isaia 2:30, andininy 5 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Zao voalaza: mandra-padatsaka ny fanahy avy amin'ny avo ho amintsika, ka ny hevitra ho tonga saha mahavokatra, ary ny saha mahavokatra ho heverina ho ala, ary toetra any anefitra ny rariny, amin'ny famarinana honina ao amin'ny saha mahavokatra. Ny sahany ny asan'ny famarinana ho fiadanana, ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokina mandrakizay. Ary ny olona hitoetra ao amin'ny fonenina mandry fahizay sy ao amin'ny fitoerana mahatoky, ary ao amin'ny fialan-tsasatra fieno fiadanam-po. Etsika dia mahita tsara hoe mandra-pandatsaka ny fanahiko avy any amin'ny avo ho amintsika, ka ny hevitra ho tonga saha mahavokatra, ary ny saha mahavokatra ho heverina ho ala. Zany hoe raha dinihina ny teny eto, ny hevitra zany hoe le fon'ny olona tsy nanana ny fanamasina ndray ny ten'Andriamanitra tsy ho vaovao mihitsy, dia men'Andriamanitra ny fanahiny ary asa mahery ao amin'le olony zany. Ary zay nahatonga ny Tendriamanitra amin'ny Korintiana 2:5, ary 7 sy ny 20 manao hoe mianaran'i Jesosy. Korintiana 2:5, 7 sy 20. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy, dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, ndre efa tonga vaovao reo. Zany rehetra zany dia avy amin'ny Andriamanitra zay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fampihavanana. Zavatra dehibe ny men'Andriamanitra tia ny olona rehefa nino vaovao mahafaly tonga zanak'Andriamanitra dia nomena amin'ny fanamasina. Dia ahoana ny zavatra nitranga, lasa ny zavatra taloha, tena lasa olom-baovao le olona. Ahoana moa zany olom-baovao? Tonga zanak'Andriamanitra, tonga olona manana ny fanahiny Kristy. Satria raha misy olona tsy manana ny fanahiny Kristy, dia tsy azo izy. Araka ny voalaza amin'ny Romanina 9:7 sy ny 10. Rehefa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Romanina 9:7 sy ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ianareo tsy ao amin'ny nofo ao amin'ny fanahy,
raha ny fanan'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo fa raha misy kosa tsy manana ny fanan'i Kristy de tsy azo izy fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo na dia maty ana aza ny tena noho ny ota dia fiainana kosa ny fanahy noho ny famarinana. Ny lohaorana raha amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra no resana dia tamin'ny andron'ny apôstôly no ratsaka ny lohaorana. Mbola mitohy zany orana ny asa mifanamasina any ary alohan'ny atongavan'i Jesosy dia mirotsaka ny faraorana mamarana zany asa fitoriana zany amin'ny hery sy ny fanahy. Ny olona tsirairay amin'i Jesosy keo dia mandray ny lohaorany amin'ny fiainany vao mandray ny fanamasina mihitsy izy dia tonga ho aminy hoe lohaorana amin'ny fiainany ary raha mba mitohy izy ka maharitra dia zao tanteraka ho aminy keo ny faraorana ho an'ny tenany ka hitory ny tenin'Andriamanitra araka ny hery sy ny fanahy mihitsy izy amin'ny fiainany satria tsy mba voafafa mboko amin'ny fiainany any anarany. Zay mazava be dehibe ny hoe ny lohaorana sy ny faraorana. Lohaorana teo amin'ny fitorian'ny tenin'Andriamanitra nomboka tamin'ny andron'ny apôstôly dia mbola mitohy mandrakakehitriny zany orana zany dia ny asa fanamasina ary ny farana alohan'ny ahafatongavan'i Jesosy ny faraorana. Ary ho an'ny tsirairay hoa araka nambarako teo mandray ny fanamasina vao nomboka mino izy lohaorana amin'ny fiainany dia mamarana izany raha mitombo hatrany ny fiainany mandray ny fahorana amin'ny fiainany koa izy ka tena vavombelon'i Jesosy amin'ny hery sy ny fanahy. Mandrak'izay ny famindram-pon'Andriamanitra. Amen. Fomaranina izao fandarina izao dia hivavaka isika. Misaotra anao zahay Andriamanitra fofasavanao dia nafantarinao anay ny amin'ny hevitry ny teny hoe lohaorana sy faraorana. Tsy iny zany manambara nanomezonao ny fanamasina moka tamin'ny andro ny Pentecosta tamin'ny andron'ny apôstôly ka mitohy mandrakak'iny zany asa ny fanamasina zany ary ny faraorana alohan'ny hevian'i Jesosy dia hiasa mahery zany io faraorana zany ka avotony tany raha tonga ny olona tena mandeha amin'ny hery sy ny fanahy. Ny tsirairay keo Andriamanitra dia nomenao an'izany faraorana lohaorana sy ny faraorana amin'ny fiainany ka dia isaoranay tanteraka ianao satria nanao zay ahatonga anao tena vavolombelon'i Jesosy ianao ary ahatonga anao tena zanakao tanteraka ary ahatonga anay tsy homenitra amin'izao fiainana izao. Ho anao ny dera saotra ary voninahitra Andriamanitra amin'ny aran'i Jesosy Tompo saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Dia manao veloma finaritra ho antsika rehetra tompoko na aiza misy nareo ary dia ny fiadan'Andriamanitra anie zay fanontonon'i Jesosy ny fiadanako omeko anao fa tsy mataka amin'ny fanomezana toy izao ho amintsika rehetra ary dia anisan'izay olona voaomana hitseriny Jesosy amin'ny raonlanitsika mandrakizay ny famindram-pony. Amen.